Vokatry ny fandalovan'ny Rivodoza Fredy sy ny Orambeny Sesy tato anatin'ny distrika Niosy, anisan'izany tao amin'ny commune ambanivohitra Kiliabo Malio sy ny commune manamorona azy, dia niteraka fiakaran'ny rano ary nanafitra ny tanimbary sy nitondra fasika be tamin'ny tanimbary izany orana izany. Mirefy 100 hektara amin'ireo 3,000 hektara misy no tratra izay fahavoazana izay. Malona io fahavoazana ihany koa dia nanolotra taombomanga, vonjirano vaky sy masomboly vary amonjena ireo tantsaha mpamokatra ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ho fanorenana ny nofotany ary indrindra ihany koa ho famatsiana ara-tsakafo sy masomboly ny mponina. Tamin'ity taona ity zany tena hoe potika be no vokatra ny fandalovan'ny Rivodoza Fredy. Ny apitao ihany koa moa zany ny oram-baratra mikija hatrany hatramin'izay mbola tsy mijanona moa na zao ara dia mbola tadiko avy ny orana. Dia tototry ny fasy aby ny fambolena rehetra, mbola misy vary aparihy aby ireo tototra ireo hatrany ambany ato koa 4 kilometra mialety mbola velarantany ato, dia tototra fasy aby ireo tena tsy azo atenaina intsony ny famokarana. Nolotra masomboly ny fitondram-panjakana, masomboly vomanga sy vary, dia makasitraka izahay ary tena faly amin'ny fandraisana masomboly satria ny varinay tototra ao ny hatao masomboly dia mba voavonjy izahay amin'ny masomboly, ary ny vomanga ihany koa afaka manampy ny vary rehefa tsy ampy ny vary mba hohaninay ary afaka midina ihany koa rehefa vokatra satria vomanga tena anisany mamokatra raha teny teo, ary afaka mampidi-bola ho anay tatsaha dia tena faly izahay tatsaha nahazo masomboly ary manantena izahay mba hisy ny fanampiana hafa koatra n'iny satria malalaka be ny tany amin'ilay ambolenay ato, dia hisy zavatra hafa koatra n'iny zany hifaneraserana hiarahana fampitondra ny famokarana. Marihana fa faritra anisan'ny mamatsy vary any Iosy, Ilakaka, Ranohira hatrany Toliara mihitsy aza ireto commune ireto. Fantatra fa 9 taona isan'andro ny vokabary mivoaka amin'ireo commune roa ireo, ary 10 volana ao anatin'ny herintaona no mamoaka bary. Misy aza indroa hatramin'ny 3 isan-taona ireo tantsaha no mampiaka bary. Heninay, henin'ny fitondram-panjakana ny voina nazo anareo taty tamin'ny cyclone izay nandalo. Ny fitondram-panjakana nefany dia miezaka foana manao ny fikarohana, dia nahita zany ny valin'izay fikarohana zay hoe misy masomboly tena tsara kalitao mamokatra betsaka. Izay no nentina eto amintsika amin'izao fotoana izao misy vary io, vary an-drano entina ampiroboroboana ny fambolena vary aty amintsika. Misy ihany koa ity masomboly nadina vomanga ity, izy io dia vomanga mavoaty sady mamokatra be izy io no mitondra vitamine betsaka ihany koa ao anatin'ny vitamine A indrindra, dia izay zany entintsika hanarenana ireo fahavoazana izay nisy taty amin'ny ity faritra ity.